mbola ao anatin'izay lafim-baovao izay atrandry sy manolotra ny docteur Jules Etienne eo amin'ny toeran'ny prime ministre ny fikambanana fanalahidin'i Madagasikara araka ny fanambarana izay niraisan'izy ireo androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa moa ny fijoroan'izay fikambanana izay Ravak'Andriamanala Samira Samuel ny teny an-toerana. Olona afaka hiara-iasa malalaka amin'ny filoham-pirenena ary kely ny fianakaviam-be raisam-pirenena izay afaka natateraka ny fandaran'asa ny filoham-pirenena no tokony ho tendrena ho prime ministre raha ny hevitry ny fikambanana fanalahidin'i Madagasikara. Ity fikambanana ity izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany fijoroany dia manolotra ny docteur Jules Etienne eo amin'izany toerany prime ministre izany. Madio tanana, faharoa olom-baovao, fahatelo eken'ny communauté internationale, fahaefatra manana fifandraisana sy fisokafana amin'ny hery rehetra indrindra fa ny fahatsorana. Izany rehetra izany zany natonga anay fikambanan'ny fanalahidin'i Madagasikara manao anso avoeto ho fangatahana amin'ny filohan'ny repoblika ary avelo koa aza teren'ny mpanao politika ny filoham-pirenena era-jonary mampianina anendry izay olona tiany hiara-iasa aminy. Ho an'ity fikambanana ity ny fametrahana ny docteur Jules Etienne eo amin'ny toeran'ny prime ministre dia antoka iray sy ny fanarenana ara-sosialy sy ara-toekarena eto amin'ny firenena. Raha olona crédible natao premier ministre herintaona sy tapany dia tsy ho foana tanteraka azo asa daoliny eo amin'izao ny France. Hiditra amin'izay ny teratany malagasy amin'ny fandrarana solika satria mpangolo-karena sy olona mpangalatra fotsiny ireo mpizara solika eto Madagasikara ireo. Azo ampidinina ary misy olona amin'izany amanana an'izany fanalahidy izany atao amin'ny fikambanana ampidina ny solika io. Marina moa fa ity fikambanana ity dia efa manana sosokevitra entina hanarenana ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara. Ny fanalahidin'i Madagasikara dia ahitana olom-pirenena tsotra, mpanao politika, mpandrara ara-toekarena ary teknisiana avy amin'ny sehatra maro izay avy amin'ireo faritra maro mandrafitra ny Madagasikara.